Androsirana ny kere mivarom-pananana ampifindra-monina hitadiavana asa any amin'ny faritra hafa. Fanitsana mpifidy any amin'ny orinasa tsy vahaolana tsy mahomby hoy ny fisemare. COP 27 mitaky famatsim-bola mafy ny fitondrana. Amin'ny kafarindra trano ianako aminao anatin'ny fampahalalam-bavany MBS amin'ny tetak'arivany alarobia fasivy volana novambra ny taona 2024 ity manolotra ny araba ary tomboky lasy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Manao andiany indray amin'izao fotoana izao ny fianakaviana mandositra kely any amin'ny faritra misy azy ireo indrindra ny amin'ny faritra atsimo iny. Manao izay ahitana sakafo sisa amelomana amin'ny fianakaviana. Maro amin'izy ireo moa ny safidiny ianavaratra fa ao ihany koa any ihany koa ny fantatra fa misy asa atao. Fanatiadiny Andy Miaratina sy Tokra Marla. Mianda mambavy ireto fianakaviana ireto. Zaza amam-behivavy ny ankamaroany avy any amin'ny faritra atsimo nosy ny azo ny tapany avaratry Madagasikara. Mandositra kely any amin'ny faritra misy azy izy ireo. Malaina ny janona any atsimo ny mponina no ny tsy fisiny ny rotsankorana toraka izany ihany koa ny tsy fisiny ny asa fivelomana ka leo ny mamonjy toeran-kafa. Indray mandeha ao anatin'iray volana sisa no menambary ny mponina raha nambaran'izy ireo. Miafy amin'izay fanampiana omen'ny fanjakana kosa ny olon-dehibe satria mahalana vao misy izany izay tsy maharaka ny zaza sy ankizy rahateo. Vola manetsy no saran-dalana tsy maintsy tadiavina ka ny varim-pananana ankamaroan'izy ireo azo mizany. Ao ireo andeha hitrandraka volamena, ao ireo nafara ny fianakaviana, ao ihany koa ireo amboly. Ny akata Fitandrevo, faritra Fitandrevo, commune districtny Pani. Sisy fambolena, sisy ranorana. Dia maika tany crise ny olona dia mandeha amin'izay asa volamena mandry sara. Sisy ny sakafo avoka samy fazakana avy sakafoana le pamo. Igny voazarana hinanan-kana dia tsy mahenika amin'izay ne le pamo. Miparitaka amin'izay ny olo mikarama. Nivarotra fihopy, nivarotra fanaky. Nivarotra fanaky madinika hatramo. Zay natondrasy natao frais. Fa izy zao crise zao gn'agny dia tsy afaka hipetrahana fa sisy raha fambolia tamaha hinanan-kany zany ny agny. Dia handeha ambilobe zany zahay mianaka enany io agny vao hitadiavana sakafo. Izy zany mbo nitavela taty dia laina ty koa handeha agny satria naty sisy raha sakafo sasy. Sisy sakafo miandry pamo zany takarina isaky ray volana. Zao vola ray hesy takarina dia igny zany avily vary na balahazo alaina ty aparisy hosy aty. Ndra isaky ray volana, isaky ray volana zay vao minambary. Handeha ambilobe zany zahay henany ty, handeha siramamy. Zahay agny zany miasa manao fambodiana vary, mahogo, bageda, da mamboly zarikô. Misy fambodia vokatsy zany aty satria mba misy ranonora. Manahaka anay mianaka henany io zany. Misy zio moa tsy mitovy fanagnan'olo fa misy gny lany manan-karena, misy ilany tsy manan-karena. Avidy zany tokotany-tegna dia avily amin'olo manan-karena igny dia igny zany mandeha amin'izay tadoko. Sakafo ny fitadiavam-bara zany mba fa tegna ny voky vao zay mahasapatena amin'izay ny fivarana. Zay ne mba lomay mosary zay anany zao akere. Nanomboka ny fialan-tsasatra teo no tena nabetsaka ireo mpifindra-monina avy any atsimo ny nosy hoy ny mpamily iray. Saika mitody mianavaratra ny ankamaroan'izy ireo izay tsy fantatra mazava ny tena toerana lehany. Ny olona hoentinay zao le avy any atsimo ireny matetika any ambanja. Any ambanja foana zareo miala dia misy Ambilobe dia misy Diego dia ny olona hoentinay zany zao zakany tomobilika dia olona 520. Dia olona 520 zany netiko rehefa mandeha dia mitondra le olona avy any atsimo ireny miala ambanja, miala Ambilobe. Fa ny antsoy zany aloha mbola tsy dia betsaka nandeha netiko aloha fa ambanja foana ny tena be dia be. Tamin'ny vakansa isaka mandeha zao matetika mitondra foana. Dia matetika 20, 520 misy zany. Fa betsaka foana zaloha fa tsy mba vitsivitsy hoe roa telo fa dia maro be andia maro be. Dia miala ambanja, satria mba ambanja foana netiko tamin'ny vakansa. Fa tonga fotsiny zareo dia misy fianakaviana amintsena zareo dia mitsena le fianakaviana dia lasa zareo makany amin'izay alehany amin'ny tsaiko miparitaka an'izay misy anazy any. Fa tsy fantatry aiza hoe ina ny antony aloha. Marary ny malagasy ankehitriny. Mijaly sy maty noho ny tsy fandraisana andraikitra sy ny fitiavan-tena. Malagasy pré-tendrazana maro no mila vonjy, tsy manana na aniko anina akory aza, kanefa tody tsy hita izy ireo, toa adino mihitsy aza ny fisindry. Miantso vonjy manoloana ny adi-piainana, kanefa ny mpitondra variana amin'ny mahamay azy, sy amin'ireo asa dradradradrainy tseroa, kanefa tsy laharam-pamena, ary tsy misy fitraikana any amin'ny ady vilany ny isan-tokantrano. Saika ireo vahiny sy fikambanana tsy miankina no tena miay azy ireo.
hitarafany izany rehetra izany fa mandringa ny fitantanandrara-panjakana misy faritra adino ary tratra aoriana mihitsy amin'ny fampandrosoana raha tsy izay ny finiavana mihitsy ny tsy misy any ka mampibaby fahoriana ny malagasy tsy mandady arina ary efa trotraky ny ady-piainana raha izao no mitoy sy tsy misy fanaisana andraikitra dia ho zary tobony olona miandry fahafatesana ny faritra tsy monosy. Eo amin'ny vaovao tapatapany lehilahy roa no voasambotra teny Anosikely Morondava ary nahatrarana zavatra boribory kely ny isa 30. Fantatra tamin'ny fanadihadiana izay natao fa voamasin'olona ireo zavatra boribory kely miisa 30 ireo. Fantatra ihany koa fa nitady olona andray ireo voamasin'olona ireo izy roa lahy ireto no izao no resposiny izao teny amoron-dranomasina moa no nahitana azy roa lahy ireto. Ny tsipaka marindrano ary nilaza fa mety ho antoky ny fisiana doublon indray ny fanosanam-pifidy eny anivon'ny orinasa hoy ny nambaran'ny syndicat Fisemare na ny firaisamben'ny syndicat Mpiasa Malagasy Révolutionnaire. Tsy vitany efa mandika lalàna fa tsy azo eritreretina ihany koa ny fanatanterahina azy ho iatran'ny fanazavana afitra solondraibe sy Andra Kotomalala. No tanterahanao maly tetsy amin'ny foben'ny Seny na ny voamera-pirenena maly eo tehana misahana ny fifidianana ny fifampitaniana ny arana tamin'ireo syndikan'ny mpiasa nentina metrahana tantsoroka amin'ny fisoratana ny anaran'ireo olom-pirenena miasa eny anivon'ny orinasa tsy miankina ho ao anaty lisy-pifidianana. Nivoatra tamin'izany fa hisy ny fiarah-miasa amin'ny fanentanana ny olom-pirenena hisitrahan'ny zony sy anatanterahany adidiny. Mandika ny lalàna velona ity fikasana ity ho ny avy eo anivon'ny Fisemare ary maro ihany koa ny sakana sy mety ho voka-dratsy aterany. Tsy ara-dalana izay zavatra izay satria mazava voalazan'ny loi 2018-008 article 15-16 raha ataoko hoe misy izay zavatra izay fandraisana anjara izay ataon'ny syndicat zay manahoana ny mety hoe ho indrikeny rehefa tonga eny. Izany hoe zany ny tianao tenenina aloha voalohany hanana fotoana ve le mpiasa anatina an'le solotenan'ny Seny mpanao fanisana raha izay faharoa raha ohatra ka hoe nisy tamin'ireo mpiasa ireo teny anivon'ny fokotany ihany izy zany tany antranony dia avy eo ny mpiasan'ny Seny nandeha teny anivon'ny orinasa mbola hita tany indray koa le mpiasa rehefa avy eo. Zany hoe zany ahina zany mety misy mpiasa anankiray mety ho voasoratra indroa na intelo tsy fantatra ho an'ny mpiasa manana orinasa zay dia zay no ataon'ny Seny ifanarahany amin'ny randrana syndikaly. Raha mpiasa tena indray dia ao nandray naovana anazy. Zay zany mahita hoe tsy vahaolana zany ary tsy mahomby zany. Tsy vao ity fomba fiasa ity ihany no mampitaraina ny maro amin'ny fomba fiasan'ny Seny. Maro ireo mitondra tsikerany amin'ny tokony hanatsarana sy hanavaozana ireo mpikambana. Eo ihany koa ny tokony handravana ity sehatra ity satria hita taratra fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fahaleovan-tenany. Ankilany, velotarainy ireo agent recenseur manoloana ny tsy fisitrahan'izy ireo ny tampi-karamany izay efa nienatra amin'ny 700 ariary isaky ny olona voaisa. Ny fotoana napetraky ny lalàna ahafahana mamita ny fanavaozana tanteraky ny rezistra ity manakaiky ihany ka atahorana no kitoto hatrany ny fanavaozana izany ka hampahazovahana ny fisian'ny doublon sy ny tsy fihetezana maro samihafa. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia naneho ny heviny ny olon-tsotra ny Mahajanga any izay sendra ny mpanao gazetinay manoloana ny fikirakirana fifidianana amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo ary fa miantso ny Seny ampiatra ny mangarara amin'izao rindram-pifidianana efa manomboka izao. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Sarotra ny anona fa andeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana eto Madagasikara raha zao fomba hitondrany sy ny azy zao ny resahany. Mponina tsotra eto Mahajanga no manao hevitra fa misalasala amin'ny fifidianana ho avy eo izy ireo indrindra fa amin'ny voka-pifidianana misy eto Madagasikara. Raha fanapahakevitra koa fa raha fahitako an'izay zavatra hoe sasy-mipiraka zay dia tokony zany misy fanaraha-maso akaiky be akaiky zany mba miasa amin'ny chef fotany zany indrindra ao amin'ny bureau zany mpanatanteraka an'izay safidy-bahoaka zay tokony misy mpiara-miasa dia misy fanaraha-maso akaiky zany makanaraka ny vokatra zisany momba ny fifidianana dia raha toka mandray andraikitra daholo ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena dia mety andeha ara-dalàna ny fifidianana fa raha toka misy tsy mandray andraikitra eo resaka concertation ny eo amin'ny fitondrana na ny herivelona dia mety misy olana eo amin'ny fifidianana. Ny fanaovana marina trano ny vahaolana
mba tsy asiany crise miverimberina eto Madagasikara amin'ny fifidianana hoy ireto olo-tsotra ireto. Ary Antsoavo no ataon'izareo fitondram-panagasy mba andeha amin'ny hitsiny sy ny rariny ary voaka fitanana marina ho avoaka malagasy no iseho aorinan'ny taona 2024. Fanantanana zany raha aminakay dia manentana ny mpitondra zany indrindra ao amin'ny lafiny kirakira zay safidim-bahoaka zay mba fanentanana aoka raha mba hivota fahamarinana mba tsisy manezivezy zay safidim-bahoaka. Ny havatrako dia doka samy indray andraikitra ny olona rehetra eto amin'ny firenena ary samy mitadidiny daholo ny vahoaka malagasy. Samy tompony andraikitra amin'ny zavatra mitranga eto Madagasikara na ny mpitondra na ny vahoaka araka nambarany zareo hatrany fa ny irina mba tsy isiany ady intsony eto Madagasikara aoriana amin'ny fifidianana. Ny peziny politika dia tanterahinao Egypta ny COP27 amin'izao fotoana izao fivoriam-be ny firenena mikambana moa izy mahakasika indrindra ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Isan'ny miatrika io fotoana io ihany koa ministry ny serasera izay anisan'ny mahagaga ny mpanara-baovao Germano Menjanahary sy Manorandre Malala. Ity fitondrana ity no rangatsofina indrindra raha resabola hoy ny solombavam-bahoaka Rodin Rakotomanjato. Fatandramantsy fa fanatanterana ny dina momba ny fananganana tahiry maitso ho an'ny toetrandro na fond vert pour le climat no isan'ny voaresaka ao anatin'ny COP27 izay fivoriam-be ny firenena mikambana. Mahatratra $100 miliara io vola io izay mizara ho an'ny firenena afrikanina 450 ka mitangatrika mba tsy ilazana fa mitalao ny ahazahoana izay tokony anjarantsika amin'io ny fitondrana rajoelina. Ny fitondrana any rajoelina fitondrana mitady vola raha vao misy fofom-bola dia zay mamay azy. Nanomboka ny COP 21 22 ara-talohany io nahazo vola foana malagasy fa inona nefa nanaovana azy azo le vola dia tsy hitany alehany. Tena teneniko aminao fa misy piaro ala be dia be any ohatra ny amiko misy an'le ny arovana zany ny tapé misy napetraka ny VOI fa hatramin'izao zany VOI zany sady tsy misy sady tsisy ninina mena azy nefa tany amin'ny COP 20 adidiko tsara mihitsy fa efa tamin'ny efa nanatrika zany tany Paris dia io nakany Egypte io dia matoka tany io dia manandeha netana délégation ohatrany to zao ministère serasera to inona fa zany hoe reny moa le nahita azy hoe miasa mafy président ka tsy matory raha tsy miray alina zany zavatra dia taxe zany dia hoe misy $100 millions le taloha mba aloha avy aloha zay zany naraisana micro mba aloha avy le vola taloha fa tsy mbola tonga. Tena manam-piniavana ve anefa i Madagasikara sy ny mpitondra ankehitriny amin'ny resaka fiarovana sy ny politika momba ny tontolo iainana izay fanohitra amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ankoatran'io ny resaka famotehana ala sy ny tontolo iainana mitohy ary olom-panjakana aza no voatonontonona amina fera maloto fandripahana ala ny dorotanety tsy mety voafehy. Aza defa tamin'ny taloha tamin'ny président Ravalomanana dia atao maitso Madagasikara taditsika tany amin'ny mapy dia io koa maentiny andray hoe atao maitso very Madagasikara maitso. Ahoana moa mamaitso an'ity fireneny tiako ny hazo lava mankaribo dia nomboka ny teo miteteza mihitsy anao tapahana daholo le lava mamaitso Madagasikara borina daholo bois de rose zao ndray miditra ndray dia ny fandro dia any amin'ny hazo any amin'ny palissandre ka io tsy mety ho maitso fa vao tapaka le lava dia tonga dia maika dia le tany mena sisa misiko bory le hazo. Ny olona milaza fa mafana 0 degré 45 degré ny any États-Unis ny any Espagne c'est 35 40-43 degré dia hoe mindrehitra normal mindrehitra fotsiny any mety rehitra tany satria mafana kaiky amin'ny masoandro ambany fa te Madagasikara tsisy tany mirehitra zany nataonao inona na inona fa zavatra nosy any atsika dia inona ndresahanao mindrehitra eto fa zany hoe fananina entina za tena mino an'izany mihitsy may 20 tafo mahafinaritra ny 20 tafo 50 tafo 300 tafo may fa izy ampandoro azy mbola ho avy fa nadiadiana fa mandehana tafotra teo. Raha miverina amin'ny teteza mita dia io no fotoana isan'ny azakaza ny fandripahana azo sarobidy isan'ny mafy tahaka ny andramena voambona izay isan'ny miaro antsika amin'ny rivodoza
tsy atao mahagaga raha miha mahery vaika ny fiantraika ny loza voajanahary mikorontana ny tontolo iainana tsy ampy ny rano mangony fotsiny ny fandorana tanety izay nitrangatra eto amintsika tato ato ireny. Isan'ny delegasiona any an-toerana moa ny ministry ny serasera izay mampametra-panontaniana tanteraka ny amin'ny hoe tena ady ho fanatsarana ny tontolo iainana ve no atao sa ny angatabola fotsiny no ataon'ny fanjakana malagasy. Pejiny sosialy ary dia nisy indray ny disadisa teo amin'ny SMGD na ny Société Malgache de Gestion Digitale sy ny taxi ny maraina teo. Adikan'izy ireo fa ny kliena hatrany ny mpanara-dalàna ka nanaova ny filoha-hevitry ny FTAR antso ny tokony ampitsaharana ny fanaovana tsindry azy ireo. Avitra Asolondraibe sy Andra Kotomalala. Noho ny fanamboarana izay misy ao anatin'ny hôpitaly HGRA dia voatery nasaina ny antsona teo ivelan'ny vavahady ireo taxi izay manana anjara toerana ao amin'ny parkin'ny hôpitaly. Nisy araka izany ny olana nateraka izay ka ny maraina teo ihany dia noesoriny lehibe ny avy eo anivon'ny SMGD tetsy amin'ny tobim-piantsonana manoloanan'ny HGRA indray ireo taxi efa mpiantsona eto ivelany. Nampatsahivina ireo solitena ny birao avy amin'ny FTAR na ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra tonga teny atoerana manoloana ny fikitiana azy ireo matetika ny tokony anatanterahana ny lamina sy hanarahana izay efa napetraka teo anivon'ny commune. Okare tompoko, rehefa misy mifanalana ny taxi manana solitena zareo reo ao amin'ny birao ny FTR CST zay nataon'ny commune solitena ratsa mandraika ho an'ny commune afaka ifampiresahana ifampitenenana hoe misy ohatran'izao ny problema taxi arianana na arianana ka mampandrehanareo zay mba resony elemahanareo. Dia ho anay koa zany apetraka ho an'ny ben'ny tanàna Antananarivo ho an'ny commune nareo name taratasy an'ilay taxi moto mba tsy sy olana re aza atao mipetraka manakaiky le taxi zany le moto aloha zany satria matoa nareo name autorisé anazy dia normalement zany nareo tokony dembery da place ipetrahan'le moto. Zay koa dia vonona ny manaky mifandaminana rehefa misy ny fampiresahana fa tsy mety aminay fotsiny le ohatrany hoe asosorona nefa tsy mena place zany dia zay ny zavatra tena tsy mety aminay taxi. Ankoatr'izay dia efa misy ny komity natsangana iarovana ny ireo taxi amin'ny tranga tahaka izao ka olona telo isaky ny fiantsonana ny mandrafitra izay komity izay. Antony izao ny fahatsapana izy ireo ny faniliana azy ireo tao aorian'ny resaka taxi moto. Tena zay aloha zany tena mahatsapa hoe ahilika satria ohatra fotsiny mbola tsisy zany natao hoe efa tsy lany indray mandeha tao anatin'ny filakevitry ny municipal izy mbola nalefa ndray fandroany mbola tsy lany forcena andrarezina ndray mbola nalefa tena mbola tsisy teto amin'ny tany zany raha tsy teto Madagasikara ngamba nisy izay zavatra zany aminay zany izy misy ambadika le zavatra zany tena mbola nametraka fitorenana any amin'ny tribunal administratif zany zay ny fanohanana an'io délibération nataony zareo io zany ka zay zany dia tsorokina hatramin'ny farany fa zay dia tsy manaiky hatramin'ny farany satria zay ara-dalàna indray no ahilikilika zay tsy manaiky satria tia ny fahavelomanay nandritra ny taona maromaro mbola tsisy nininy dia efa nijanony taxi zany dia efa nisy ny taxi. Ny ravina ihany ny disadisa teo amin'ny lehibean'ny SMGD sy ireo taxi ny atoandro teo rehefa nasehon'izy ireo ny fahazon-dalana iantsony eo amin'ity toerana ity fa voafetra ho fiara enina no afaka mijanona araky ny fahazon-dalana. Vaovao ny toe-karena dia mbola ho mafy noho izao ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy ho atsy raha ny nambarana pahy toe-karena iray androany. Antony iray mahatonga izany ny tsy vidiana ny vidin'ny solika na dia efa midina aza ny eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Anampitrotraka ihany koa moa ny faratsy ny lalana mandritra ny rotsak'orana ao anatin'izao fotoam-pahavaratra ho avy izao. Ranomamenjanahary sy Manora Andriamalala. Mbola tsy tena tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoanan'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana. Tazana sahady anefa fa saika nahitana fiakarana avokoa ireo kojakoja andavanandro sy ny vidin-javatra eny an-tsena. Ia mafy io rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra hoy ny mpahay toe-karena Jean-Jacques Ratsietson. Itomby ihany koa ny fandaniana solika izay ho ataon'ireo fiarabe mpitatitra entana noho ny aratsindalana eto amintsika io. Ampidinina averina amin'ny teo aloha ny vidin'ny lasantsy. Zany hoe le 5900 averina 4100 ny lasantsy io ny resahako. Satria ny antony nampiakarany azy angeny lazain'ny ministre ny angovo satria ony niakatra $110 $120 ny baril de pétrole. Mariny io niakatra $110 fa $120 io fa nandritra ny ray roa volana fotsiny dia nijanona. Ary nanomboka an'izay nitenenan'izay hatramin'ny androany zany hoe enim-bolana na 7 volana efa nidina ambanin'ny $90 ny baril de pétrole. Maninona izy rehefa niakatra kely ray volana akarinao tapika rehefa nidina izy nandritra ny enim-bolana maninona ny tsy ampidinonao. Misy zavatra tsy mazava ao.
le vola be satria mahazo vola be zany compagnie pétrolière amin'izao fotoana zao io vola be io zany efa misy mifampizara amin'ny eo amin'ny fitondram-panjakana ve apetraka amin'ny fanontaniana tsy mazava io fa averiko foana hoe io $110 $120 io efa vidin'ny baril de pétrole tamin'ny 2011 2012 2013 atsasaky 2014 nandritry ny efa taona efa $110 $120 ny baril fa tamin'izany andro zany 3350 ariary ny lasantsy maninona izao ny 5900 mba azavao aminay zary lasa fanararotana ny vahoaka malagasy ny fiakarany vidin'ny soloka niakatra tany ivelany ireny ho iatrany ny fanazavany fa olana akaiky ho fampidinana ny vidim-piainana nefa ny fampidinana ny vidiny zany ifanaraka amin'ny fahefa-mividiny malagasy zany izy ity zany rehefa midina ny vidin'ny baril tsy mihetsika ny vidin'ny lasantsy efa amintsika vao miakatra kely izy apekarina nefa izy le miakatra iny ake miverina amin'ny laoniny tamin'ny 2011 2012 2013 fa tsy hoe niakatra $140 na $200 ambonin'izay zany hoe raha ny tena marina tokony 3350 ihany zany vidin'ny lasantsy androany ny $1 nge tsy niova ny $1 ihany dia io zany vahaorana azy ny fomba-panjakana mba hanamaivana ny fiainan'ny malagasy aloha dia ampidino aloha io lasantsy io avereno amin'le teo aloha io 4100 age mbola betsaka mbola tafa oatra io fa hiteny mantsy izy hoe satria ny sandam-bola atsika no ny $, niakatra be dia zay foano ara le flottement foany le flottement dia tazominy taux de change fixe dia rehefa $110 $120 3350 ny litre lasantsy dia rehefa mbola $110 $120 satria tabola tsy miovao 3350 foana ny litre io na afaka 10 taona na afaka 20 taona azy ilay finiavana fanjakana mihitsy no olana eto amin'ity firenena ity ho iatrany ny nambarany no mafisiny fa miantoka tanteraka ny fiainana andavanandro ka hatramin'ny hoavin'ny fiainam-bahoaka ny solika sy ny vidiny zany tsy samiady amin'ireo kompania tsoloka ny fitondrana ankehitriny ho iatrany ny mpaetoekarena Jean-Jacques Ratsietson voaresaka manokana tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny olana misy eo anivon'ny orinasa Jiramany dia ny filoham-pirenena amin'ny COP27 en Égypte ary ny fitakiana ny tokony hisy fikanandoam-pirenena mialoha ny fifidianana nanao ny famotinana ary Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Fanontaniana marina tsy voavaly amin'ny fomba fiasan'izao fitondrana izao, indrindra ny fampanantenana pokatin'ny mpiray tanindrazana ary ny antony azoazon'ny filoham-pirenena ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho an'ny mpanaradiany fitondrana indrindrandrindra ho an'ny filoham-pirenena. Ianao no misolo tena. Ray aman-dreny, fiantso anao solo tena ny malagasy amin'izany fionana lehibe sy goavana izany. Tsy fivoriana voalohany na fionana tampony voalohany natrehinao zay Andriamatoa Filoha. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe kabary tsara homana, kabary tsara lahatra, hatrany no ataonao. Tsy hiditra amin'ny atsipriana nisy ny diso tamina kabary efa nataonao tany aloha tany. Fa makasika manokana n'ity fiaonana ny Egypte ity dia hoe arak'izay kabary tsara lahatra izay. Nanahoana reny kabary rehetra ny fandimby izay nataonao teny amin'ireny tribune na ny tribune ny firenena mikambana na tany amin'ny fionana tampony toy izao andinihana mahakasika ny resaka hoe fivoavan'ny toetrandro. Tena zavatra azo tanterahana ve? Tena navadika ho asa ve izany kabary zany? Sa fomba fotsiny sanatria toy ny mahazatra hoe manatrika ny tenako miaraka amin'ny délégation na izay manaraka dia rehefa mandeha ny fotoana. Lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ny taona tsy mivadika asa izany kabary zany fa nijanona ho kabary. Zay no mampametra-panontaniana foana amin'ny fomba fanaony zao fitondrana zao. Eny na eto atoerana ry izy na hitokana zavatra dia ampanantenaina vao mahita vahoaka dia mampanantena nefa fantatra fa zavatra tsy ho tanteraka satria efa fantatra ilay fomba fanaony. Fikonandoam-pirenena ihany no ahafahana mialo amin'ity krizy misy ankehitriny ity. Miantso ireo heriverina rehetra mbola tsy namaly ny antso ny fanoherana. Ireo atoko manana ny maizy azy. Anisan'ny lehibe indrindra eto amin'ity firenena Madagasikara ity dia efa nifampiresaka taminay sy tamin'ny président Ravalomanana ny amin'izay mahakasika ny hoe tokony hirosoana amin'ny fikaonan-doam-pirenena. Tsy manina ataoko hoe fikaonan-doam-pirenena aloha izy hatreto. Fa azontsika hovanao zany raha izay no anisan'ny sakana tsy atongavany ny eo anivon'ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra izay ateo hoe ny atoko TGV io sy ny atokony freedom izay any ministry ny
serasera nisy ny fampiresaka anay tamin'ny herinandro lasiny nisy ny sasatsasany efa amam-bola an'izay a efa nisy ny fiaonana maromaro ny efatra indimy ny amin'ny tokony irosona am'izany efa miaiky ireo ary ireo niarana nonga mpanjakana satria miaiky zay mihitsy ny teniny a tsy hoe akory mifanatrika aminareo tiako Madagasikara izay de hiteny hoe zao fa izao ny fomba fiteniny azy raha ny filora valomanana ny mbola teo amin'ny fitondrana tsy ho toy izao mihitsy ny fiaina ny vahoaka malagasy tsy ho toy izao ny fahasairanana mianjady a iraisany ny 7 isanjato ny 7 ny malagasy tsy ho toy izao ny fiainantsika teny ny voaka ny vavana tompona andraikitra na toky lehibe eto amin'ny firenena tsy tokany io a fa misy a 5 enina eo 7 raha mitambatra any eritrereto fotsiny mety ho firy ny vato azony tsy mbola miresaka fifidianana izahay fa zay le hoe fahatsapana fa latsaka katerena latsaka anaty fahantrana lalina ny firenena tsy misy tsy azo iodivirana ny firosona am'zany fikaonan-dom-pirenena zany ka mbola anaovako antso anamafisako ny antso efa nataoko teo fa niteliny amin'ny teny anty ndao re ry atokony fitondrana andre matora ajoelina jereo a ny tombontsoa iraisana atsaro le fitiavatena mety ho anao mety tsy mahakasika anao mety ny olom-boafidinao mety tsy ny olom-boafidinao mety ry olom-boatendry re olona midikodina manodidina anao a aok'izay re a aok'izay a araky ny teniko tsy misy afa-tsy ny firosona am'izay fikaonan-doha zay a fa efa tsy tafavoaka intsony a la firenena ray zay ny vavaon'ny tranga am-piarahamonina dia nitrangana aitrano goavana tany Evato distrika ny farafangana teo ariva teo naharitra ora iray sasany ny firehetana izay nakasika trandro manodidina ny 20 sy 200 teo may ary saika lasa lavenina avokoa moa ny fananan'ireo mponina tamin'ireo tafo 20 sy 200 ireo. Ny pejy ny fahasalamana dia mbola olana goavana raiky tapisaka eo amin'ny sehatra ny fitsaboana eto Madagasikara hatramin'izao ny lafiny ara-pitaovana isany misedra olana ny amin'izany ny eo amin'ny fandidiana ny loha sy ny azon-damosina na ny neurochirurgie izany azo atao tsara nefa no tsabony aretina maro mifandraika amin'ity aretiny ity eto amintsika rehefa misandrahaka amin'ny renivohim-paritany rehetra eto amintsika ihany koa ity sampana raha ity avitra solondraibe sy Andrakoto Malala. Maro ny fandidiana iandreketan'ny sampana neurochirurgie na ho an'ireo zaza na ho an'ny olon-dehibe. Raha amin'ny zazakely ohatra ny tsy fahatomombanana any anaty kibo na mahakasika ny lamosina na ny loha. Izany hoe ny olana rehetra amin'ny foforonana ilay zazakely vao any an-kibo mihitsiny ka misy tsy fahatomombanana ka mila fandidiana. Eo koa raha amin'ny zazakely ny infection rehetra ohatra anatin'izany ny meningite ka misokatra le lavaka ao anatin'ilay loha iny ka mila fandidiana. Dia eo koa ny aretina rehetra mahakasika ny zavatra maniry na nantsina hoe tumeur cérébrale na tumeur de rachis ka mila fandidiana na hoe azo didiana. Dia eo koa ny zavatra rehetra vokatry ny dona na ny traumatisme crânien na traumatisme ny lamosina. Mbola ao anatiny koa ohatra ny fahatapahan'ny lalan-drà na ny AVC. Ho an'ny eto Madagasikara dia profesora agrégé 3 no mitsinjara manerana nosy izay ao amin'ny hôpitaly militaire na Niomi ny iray, ao amin'ny HCRA ary an'ny Fianaratsoa kosa ny iray. 9 kosa ny chef de clinique, 4 ny ancien interne ary 5 ireo interne qualifiant ny andalam-piofanana. Ny ao amin'ny Niomi sy Anosiala no mifanampy amin'ny HCRA ho antsika eto Antananarivo. Efa ahitana ity sampana mpandidy loha sy azon-damosina ity avokoa ny faritra rehetra ankoatra ny Toliara. Ho an'ny eo anivon'ity hôpitaly lehibe iray ity hatrany dia mahatratra 10 isan'andro ny tonga amin'izany aretina mifandraika amin'ity sampana ity raha ny fanazavana voaray ho an'ny fandraisana marary ivelany. Olana raiky tapisaka amin'ny fitsaboana eto amintsika ny ara-pitaovana. Iny moa zany a olana foana hatramin'izao satria tena tsy ampy tanteraka raha ny fitaovana entina manatanteraka ny fandidiana eto a Madagasikara. Hatreto aloha zany ny tanterahana ary vita ny ankabetsahan'ny fandidiana natao arak'izay fitaovana nananana fa mbola tsy nisy hoe ity fandidiana anankiray ity navela mihitsy ny ohatra le olona ka tsy natao. Fa na dia zany misy ihany aloha karazana sokajina-retina tafiditra anatin'izany ohatra ny antsoina hoe anévrisme, zany hoe ny tsy fahatomombanana ny lalan-drà ao anatin'ny atidoha
ka tsy afaka didina le olona famila ny antsoina hoe embolisation amin'izay fotoana zay tsy maintsy alefa anivelan'le olona ny makasika ny any amin'ny faritra tsy de le hoe fahasarotan'le fandidina na ohatr'izany ny antony tsy avitanan'le izy any amin'ny faritra fa matetika nohon'ilay scanner tsy mandeha amin'izao tsika miresaka io ny scanner any Tamatave ohatra tsy mandeha misy fotoana ny ana Fianaratsoa tsy mandeha ny ana Diego koa amin'izao io tsy mandeha ny ana Majenga misy fotoana mandeha misy fotoana tsy mandeha fa ohatrany mandeha izy raha tsy diso aho amin'izao fotoana io ny tena olana zany le fitiliana le fanaovana le scanner rehefa tsy vita iny de tsy maintsy alefa miakatra tia Antananarivo le marary anaovana an'le scanner. Tsara ho fantatra fa nisokatra omaly ny fankalazana ny 50e congrès international de neurochirurgie ka haritra hatramin'ny 1 Novambra izao ny fankalazana. Raha tsy ahivina dia tao amin'ny hôpitaly be Filatanana ny taona 27 no niforona ny sampana neurochirurgie notarian'ny professeur Rakotobe fa ny taona 27 kosa vao afaka ny asa tanteraka izany ary nihitatra tsikelikely nanirana ny hôpitaly mpanjakana manirana Nosy. Ny vaovao fampandrosoana dia mitohy ny fiaraha-miasa eo amin'ny fokon'olona sy ny solombavambahoaka Rodin Rakotomanjato ao amin'ny distrika Anarivonimamy. Miompana tanteraka amin'ny fotodrafitrasa ilaim-pona any ambanivohitra avokoa moa ny asa tanterahina amin'izany toy ny tohadrano sy ny tetezana ohatra. Rahamano Menjanary, Manora Andriamalala. Taorian'ny asa fanamboarana tohadrano tao amin'ny komina Antambolo dia nanatontosa asa niaraka tamin'ny fokon'olona tao amin'ny fokotany Amby izay ao anatin'ny komina Arivonimamy faharoa indray. Ny solombavambahoaka Rodin Rakotomanjato tetezana no namboarina teto amin'ity tanàna ity. Mirefy 5 metatra ny alavany, raha 4 metatra ny sakany. Raha ny fantatra dia tsy paipaika tamin'ny lalany vidin'ny voatabia sy ny olatra no nahafan'ireo mponina nanampy ny solombavambahoaka tamin'ny fanatanterahana ity asa fanamboarana tetezana ity. Nanamafy ny solombavambahoaka nandritra ny fanamboarana io asa io fa tsy andro fanjakana tsy ahita ny fahorian'ny tantsaha ambanivohitra ny asa fandrosoana any antoerana. Mandray andraikitra ny solombavambahoaka hoy izy na dia tsy asany aza izany fa asany mpanatanteraka. Tsy vao izao no nisy ny fahasahiranany mponina amina fotodrafitrasa tahaka izao any ambanivohitra saingy ny solombavambahoaka hatrany no mamahany olana na dia misy aza hoy ny fanazavana ny fandaniana teti-bolam-panjakana tokony anaovana ny asa tahaka izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia ketraka ny mpankafy baolina kitra maneran-tany indrindra fa ry zareo Senegaly raha naheno fa tsy afaka andray anjara amin'ny lalao fiadiana ny amboara maneran-tany Sadio Mané fantatra fa noho ny ratra izay nahazo azy no nahatonga izany. Asin'Andriamalala sy Tahiry Niaina. Tsy afaka ny andray anjara amin'ny lalao fiadiana ny amboara maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra i Sadio Mané no ny ratra nahazo azy tamin'ny talata lasa teo raha ny lalao tao amin'ny Isa Bayern de Munich no antony tsy ahafahany andraisany anjara amin'ity mondial ity izay atao any Qatar. Araka nambaran'ireo mpitsabo azy dia tsy maintsy makaina ary manaraka fitsaboana andro maro ity kitany baolina kitra afrikana ity vao afaka miverina amin'ny lalao indray. Raha tsy ahivina dia vao 30 taona i Sadio Mané ary mitana laharana faharoa amin'ny Ballon d'Or. Arak'izany dia mety tsy afaka andray anjara amin'ny lalao voalohany amin'ny championnat du monde any Qatar izay hanomboka amin'ny 21 Novambra ho avy izao ihany koa i Sadio Mané. Fihaonan'ny Senegal sy Pays-Bas io nandesy fanantenana ireo mpity baolina kitra maneran-tany ity vaovao ity. Dia izay ihany koa no manakatona ampejin'ny fampahalalam-bavao ny MBS tamin'ity androany ity mankasitraka feonanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ireto ary ny fandaharana arahinao rehefa aorian'ny fampahalalam-bavao taky ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News ary ny fandaharana Sahil Zao. Iarana amin'ny Clémence Rarnirina sy Lili Rafaralary ny vahiny izy miravavy. Ho amin'ity androany ity ihany koa ny horonan-tsary hoarahantsika dia mitondra ny lohateny hoe Birds of Prey et la fantabuleuse histoire. Ny tenako ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray manomboka rahampitso ny zavandre mahefindray ny tondra amintsika ny fampahalalam-bavao mandra-pionary tompoko.